Ny mofinaina anio atolotry ny FJKM Ambohijalaka Karafitiavana. Alahady 10 ny volana janoary taona 2022. Alahady 2 manaraka ny epifania ary iankoa antsika amin'ny FJKM Ambohijalaka Karafitiavana dia alahady atokantsika hiarahana mankalaza ny krismasy amin'ireo zanaka ampielezana izany. Dia mampitombona amintsika mandrakariva ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika. Tonga amin'ny fotoanan'ny mofinaina isika ary dia hiaraka hiombona ao anatiny izany fotoana izany. Koa hiara-iteran'Andriamanitra isika ho hitavita amin'ny salamo izay nataony hoe iteran'i Jehovah amin'ny foko rehetra aho, hanambara ny fahagaganao rehetra aho, ho faly sy ho ravoravo aminao aho ary hankalaza ny anaranao ry avo indrindra aho. Andeha hivavaka isika. Misaotra anao izahay Tompo noho ny nanomezanao indray izao tombonandro, izao fotoana izay ahafahanay miombona aminao izao, mandray ny teninao ary mifandray aminao amin'ny vavaka izay tanterahanay toy izao. Fotoana sarobidy ho anay izao Tompo ary ny angatanay dia ny fanahinao masina mba hitarika anay, haminokatra ny sainay ary hampianatra anay ny sitraponao izay ambaranao aminay indray amin'ity anio ity. Ho raha maka ny teninao ary izahay dia tahiozany teninao izany mba ho loharano velona aminay ary ho aina sy ho fahasalamana ho an'ny tenanay, ny fanahinay eny aminay rehetra. Raha ambara aminay izany teninao izany dia mba hanampahefana ao aminay izany ka ampitombo ny finoanay ary ampiorona aminay ao aminao ihany koa izany. Dia maneho Tompony Andriamanitra anao amin'izany teninao izany. Amin'ny anaranao Kristy Tompo mamonana izany vavaka izany. Amen. Ny mofinaina izay voalahatra ny ho antsika ry havana dia hita ao amin'ny boky Samuela 1:20 dia ny 9 hakatra amin'ny 17. Dia ho aminareo mandrakariva ny ry havana ny fahasoavany Jesosy Kristy Tompontsika. Dia aritsika iombona ho amin'ny fiainona izany famakiana ny tenin'Andriamanitra izany. Samuela 1:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary hoy Jehovah tamin'i Samuela: mandra-pahaviana no alelovanareo an'i Saoly, nefa izaho efa nandà azy tsy ho mpanjakan'Israely. Fony diloilo ny trandrokao ka mandehana, fa irahako any amin'ny Jese Betlehemita ianao, fa efa nahita mpanjaka ho ahy ao amin'ny zanany aho. Fa hoy Samuela: ataoko ahoana ny fandeha? Fa raha rian'i Saoly zany moa tsy ho vonono va aho? Hoy Jehovah: mitondraha omby vavikely ianao ka lazao hoe avy hamono zavatra atao fanatitra ho an'i Jehovah aho. Ary antsoa Jese mba hoany amin'ny fanatitra, ary izao ampafantatra anao izay ataonao ka dia hosorana ho ahy izay holazaiko aminao. Ary Samuela nanao izay nolazain'i Jehovah dia tonga tao Betlehema ary nitsena azy amin'ny kovotra ny lola tao tanàna ka nanao hoe: fihavanana va ny ovianao? Ary hoy izy: fihavanana. Avy hamono zavatra atao fanatitra ho an'i Jehovah aho. Hamasino ny tenanareo ary andeha araka amiko ho any amin'ny fanatitra. Dia no hamasinony Jese sy ny zanany ka nasainy ho any amin'ny fanatitra. Ary no nitonga ireo dia nijery ny Eliaby izy ka nanao hoe: ny voaositra Jehovah tokoa ty eto anatrehany. Fa hoy Jehovah tamin'i Samuela: aza mijery ny tarehany na ny haavo ny tsanganany, fa efa nilavika izy. Fa tsy mba toy ny fijerin'ny olona ny fijerin'i Jehovah,
fa ny olona mijery ny miseho ivelany fa Jehova kosa mijery ny fo. Ary Jesy ny antony Abinadaba ka nampandalo azy teo anatrehany Samoely fa hoy izy tsy tia ny fidian'i Jehova. Ary Jesy dia nampandalo any Sama indray fa hoy izy tsy tia ny fidian'i Jehova. Ary Jesy nampandalo ny 7 lahy tamin'ny zanany teo anatrehany Samoela fa hoy Samoela tamin'i Jesy hoe tsy nofidian'i Jehova ireo. Ary hoy Samoela tamin'i Jesy, tapitra eto avokoa va ny zanakao lahy rehetra? Dia hoy izy, ny faralahy sisa fa miandry izy. Ary hoy Samoela tamin'i Jesy, mandra hakazy fa tsy hapetraka inona sika ambara-patongany eto. Dia naniraka izy ka nitondra azy hiditra. Ary mena volo izy sady barimaso ny tsara tarehy. Ary hoy Jehova, mitsangana hosora izy fa ino izy. Ary Samoela nandray ny tandroka feno diloilo ka nanositra azy teo amin'ny ralahany. Ary ny fanahin'i Jehova dia nilatsaka tamin'ny Davida hatramin'iny andro iny. Dia nitsangana Samoela ka nakany Rama. Ray masino, manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Dia ao anatin'ny lohahevitra moa tsika ry havana izay andinihana hoe maneho ny maizy azy ny tompo, ka dia isaorantsika ny tompo fa hianatra indray tsika anio ary ahita izany maizy azy an'Andriamanitra izany. Ka dia ho aminareo mandrakarivany ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo ry havana. Izao tantara izao dia ny tantara hoe nanosorana ny Davida ho mpanjakan'ny Israely. Nanosorana ny Davida ho mpanjakan'ny Israely. Ary anehoan'Andriamanitra indrindra ny maizy azy izany. Zavatra hita reto ry havana dia ny hojerentsika dia nahitantsika indrindra fa Jehova Andriamanitra dia mijery ny fo. Jehova Andriamanitra dia mijery ny fo. Raha mahita isika voalohany indrindra izay raha mahita isika fa dia hoe eto Andriamanitra dia miditra mihitsy amin'ilay safidy izay ataony eo amin'ny fifidianana izay ho ampanjakan'ity Israely ity zany. Izany hoe tena avy amin'Andriamanitra mihitsy ilay fifidianana io zany. Ka ny zavatra hita dia izao hoe manahoana moa izany hoe Jehova Andriamanitra dia mijery ny fo. Eo amin'ny andininy fito eto amin'izao teny izao dia manambara toy izao hoe fa hoy Jehova tamin'ny Samoela, aza mijery ny tarehany na ny avo ny tsanganany fa efa nilavika izy. Fa tsy mba toy ny fijerin'ny olona ny fijerin'i Jehova, fa ny olona mijery miseho ivelany fa Jehova kosa mijery ny fo. Ny olona mijery ivelany fa Jehova kosa mijery ny fo. Ary izay no jerevantsika ry havana hoe manahoana moa izany hoe Jehova Andriamanitra mijery ny fo zany. Eto dia raha ny tantara moa jerevana dia manomana indrindra ilay olona izay hitondra ny fanjakan'ny Israely Jehova Andriamanitra. Io moa ilay firenena nofidiany ka dia tena firenena akaiky an'Andriamanitra indrindra zany. Dia manana ny heviny hitondrana izany firenena izay nofidiany izany ity Andriamanitra ity zany. Ka dia malahelo tokoa aloha Samoela zany alempaminany raha ny tantarany jerevana. Eo amin'izay hoe hosoloina i Saoly. Ary tsy vitany hoe malahelo izy fa lazainy amin'ny andiny voalohany eo. Fa sady matahotra koa izy hoe ahoana ry no ataon'ny olona amin'izany hoe tsy ho mpanjaka Saoly. Ary ahoana no ataon'ny Saoly raha mare izy hoe hanositra mpanjaka hafa. Izany fihetseham-po zany dia tena niasa mahery tao amin'ny Samoela zany. Kanefa no Jehova Andriamanitra izay maniraka azy dia tsy maintsy nanaiky izy tsy maintsy nankatoa an'izay tenin'Andriamanitra izy.
ka eto dia hoe voalohany dia any Jehovahandriamanitra mijery ny fo. Io dia tena toetran'Andriamanitra io ry havana. Iavahan'Andriamanitra amin'ny zavaboary rehetrarehetra io indrindra amintsika olona dia izay moa no tena mahizy azy an'Andriamanitra. Tena toetran'Andriamanitra mijery ny fo fa ny toetran'olona mety mijery ety ivelany ihany. Ety ivelany ihany. Reto ry havako misy andinin-tsoratra masina vitsivitsy izay ho jerevantsika. Voalohany dia izao hoe asain'Andriamanitra manompo azy amin'ny fontsika rehetra, amin'ny saintsika rehetra, amin'ny fanahintsika rehetra isika izany. Mijery ny fo Andriamanitra amin'izay fotoana izay dia tena izay mihitsy hoe mandinika ny fo io Jehovahandriamanitra io. Apokalipsy 2:7-20 no ahitantsika an'izany. Izay tena ny fo ny olona tokoa ny jerevan'Andriamanitra. Tena maika Andriamanitra mijery an'izay eo amin'ny fanompoana rehetra izay ataontsika. Kanefa koa dia Andriamanitra izany raha mandinika ny fo izy ny olombelona dia Apokalipsy 2:7-20 no ataontsika dia nambara teo hoe ny olona izay manompo an'Andriamanitra koa dia tokony ho tia azy an'Andriamanitra amin'ny fony. Matio 2:20-7-30, Marka 2:12-13 izay manambara itsika loatra hoe tiavan'i Jehovahandriamanitra amin'ny fonao rehetra, amin'ny sainao rehetra, amin'ny fanahinao rehetra. Dia izay no endrika hitiavantsika an'Andriamanitra. Ho feno sy ho tanteraka fa tsy le ampahapahany fotsiny izany ry havana. No azahoantsika tena mitia sy manompo an'izany Andriamanitra izany. Ka dia takian'Andriamanitra amintsika ny hanolorantsika ny fotsika ho an'Andriamanitra. Takian'Andriamanitra amintsika fa io Andriamanitra io dia mankasitraka indrindra izany fanompoana azy avy ao amin'ny fo izany ka dia avoazany fo mba hanaraka an'izany. Isaia 7:17-17 no ahitantsika an'izany. Fa izao ry havana, Paoly ety amin'ny testamenta vaovao dia milaza toy izao hoe avy ao amin'ny fo nge no inonan'Andriamanitra. Romanina 10:10 ndeny jerentsika izany satria tsika mianatra eo ahoana ny itiavana an'Andriamanitra, ahoana ny hanompoana an'Andriamanitra, manomboka amin'ny 9:9 fa ahoana ny lazainay eo akaikinao ny teny dia eo am-bavanao sy eo am-ponao dia ny teny ny amin'ny finoana izay torianay. Satria raha manaiky an'i Jesosy Tompo amin'ny vavanao ianao ary mino amin'ny fonao fa Andriamanitra efa nanangana azy tamin'ny maty dia vonjeny ianao. Fa amin'ny fo no inoana azahoana fahamarinana ary amin'ny vavanao anekena ahazoana famonjena. Dia tena hoe ambaran'i Jesosy Kristy Tompo izany lalam-pamonjena azahoantsika izany dia ny fanekena amin'ny vava izany fa mino sika ary Andriamanitra no mpamono no raintsika Jesosy no mpamonjy ny fanahy masina papaera ary indrindra avy amin'ny foko latsaka anaty eo izany dia ilay finoana dia izany no azahoantsika izany hoe fanamarinana ary iainantsika amin'izay hoe olom-bovonjy izany eo anatrehan'Andriamanitra. Dia lazain'i Jesosy koa ry havana rehefa mampianatra izy ao Matio 7, ao Marka 7 dia mampianatra Jesosy izany ao. Dia raha manomboka eo amin'ny 9:20 ny jerevantsika dia izao no voalaza. Ny Jesosy tamin'ny mpianany, ahoroa Jesosy taminy ianareo koa aza mba tsy mahafantatra. Tsy fantatrareo fa izay rehetra eo ivelan'ny olona ka miditra ao anatiny dia tsy mahaloto azy. Satria tsy miditra ao am-pony izany fa ao kibony ihany ka dia mivoaka amin'ny fivoahana. Izany no lazainy mba hadio ny hanina rehetra. Ary izy izay mivoaka avy ao amin'ny olona dia izany no maloto azy. Fa avy ao anatin'ny olona dia avy ao am-pony ny ivoahan'ny sain-dratsy dia ny fijangajangana, ny halatra, finoan'olona, ny fakabadin'olona, ny fieremana, ny lolo-po, ny fitaka, ny fijejojejoana, ny masoratsy, ny fitenenan-dratsy, ny avinavina, ny fahadalàna. Izany zavatra rehetra izany mivoaka avy ao anatin'ny olona ka mahaloto azy. Izany fampianaran'i Jesosy izany dia manambara sy mitona antsika ry havana mba hanao zava-dehibe tokoa izay mivoaka avy ao anatin'ny fotsika ao.
raha ny sakafo zany a ny anina rehetra de zao tsy miditra any am-po zany fa ny ekibo ihany de mivoaka amin'ny fivoahana tsy mahaloto ny olona fa ho tandremantsika kosa zay tena hoe mivoaka avy eo amin'ny olona de zany hoe mahaloto azy de tena mivoaka amin'ny fony sain-dratsy ny fijangajangana sy ny samihafa voatanisy eo le ratsy rehetra zay ataontsika ary zany zavatra rehetra zany de mivoaka avy ao anatin'ny fotsika de mahaloto antsika zany ka izay mahatonga an'Andriamanitra ijerin'ny fon'ny olona hoe manahoana ny fotsika izay manompo zany Andriamanitra izany Andriamanitra ry havana de mijery ny fo satria zany no alalan'Andriamanitra indrindra nendriky ny fahamasinana izay ananantsika zany fa ny faharoa de zao hoe Jehovah'Andriamanitra no tompo safidy eo amin'ny asany sy ny fombany fatavian'Andriamanitra moa zany mijery ny fo zany ry havana ny antony de zao hoe izy ny tompo safidy eo amin'ny asany sy ny fombany de mijery izany olona safidiny anao ny asany ary anaraka ny fombany zany io Jehovah'Andriamanitra io zany ny ataon'Andriamanitra de zao miantso ny olona zany hanompo azy eto de Davida mbola zazany efa de novidian'Andriamanitra mba ho mpanjaka ny Israely hitantsika le mpifidianana fa nampandalovina teo daholo ny zanaky Davida rehetrarehetra tsanganana ny lehibe mahatoky kanefa tsisy izy ireny fa Davida lay mpiandry ondrikely tsotra de tsotra fa ambarany hoe mena volo tsara tarehy ihany koa nefa de novidian'Andriamanitra izy hoe io lay voafidy ho mpanjaka ny Israely fa ny zava-dehibe ry havana de zao hoe raha mijeritsika nge Saoly no efa teo aloha lay mpanjaka perinasa zany fa zao tsy navelan'Andriamanitra intsony zany tsy nakasitran'Andriamanitra intsony eo amin'ny andininy voalohany izy de miresaka an'izany zao nolazainy mandra-pahoviana no alaliovanao an'i Saoly eo Samuel io zany nefa zao efa nanda azy tsy mpanjaka ny Israely nanda an'i Saoly Jehovah'Andriamanitra ny antony de no zay tsy famendrehana intsony ary tsy fitoeran'i Saoly tao anatiny zany hoe fiantson'Andriamanitra zany mba ho mpanjaka ny Israely ka natonga n'Andriamanitra mba hisafidy any Davida izany na de atao hoe mbola zaza azy Davida de fa nisy zay fifidianan'Andriamanitra zay tao aminy ny fanosorana zay natao ange de fanolorana ny fanahy masina ka ny fanahy masina zany de mitoetra ao anatin'ny olona aty amin'ny andron'ny testameta vaovao moa de zao tsy le diloila ositra intsony ny zava-dehibe fa le fanahy masina zay angatahana amin'Andriamanitra mba hirotsaka ary hitoetra eo amin'ny olona zay novidiany raha mahatsiaro tsika ry havana ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 7:10 dia ao zany de milaza toy izao Andriamanitra zay nifidy an'i Saoly sy Barnabasy ary raha nanao fanompom-bavahana ho an'ny tompo izy sy ny fadianina ireo de hoy ny fanahy masina atokany Barnabasy sy Saoly hanao ny asa zay efa niantsoko azy ary rehefa ny fadianina sy ny vavaka raha nametra tanana taminy izy de nandefa azy asan'ny apôstôly toko 7:10 ny andiny 2:7 zany izay mahasolo indrindra lay fanosorana diloilo eo amin'ny lohan'ny olona zany ka soloina indrindra lay hoe fanosorana na koa fanokanana ny olona ka nomezana azy ny fanahy masina amin'ny alalan'ny fifadikanana sy ny vavaka ary ny fametraran-tanana taminy zava-dehibe loatra zany ry havana tokony tsarovantsika fa rehefa Andriamanitra no mifidy de izy koa no manatanteraka izany asa izany zay nifidiany ka rehefa mifidy Andriamanitra de manatanteraka ny fifidianany hatramin'ny farany izy ary de omeny ny fahefahana ho an'izay novidiany amin'ny alalany zany hoe fampitoerana ny fanahy masina zany zay tsarovana ry havana de zao hoe i Saoly raha mamakytsika ny toko ny andininy manaraka manomboka amin'ny andininy 4:10 de tena niala tamin'ny Saoly nge ny fanahin'i Jehovah hoy ny fanambarany fa ny fanahin'i Jehovah fa niala tamin'ny Saoly ary nisy fanahy ratsy avy tamin'i Jehovah
nampatahotra azy. Zay niala tao aminy zany le fanahin'i Jehovah satria efa tsy nitoetra intsony tao amin'Andriamanitra izy tsy nanaraka intsony ny baikon'Andriamanitra izay nifidy azy fa dia niala tao. Noho izany Andriamanitra dia manaja ny safidin'ny olona, manaja ny safidin'ny olona Andriamanitra. Tena mifidy Andriamanitra fa manaja koa izy ny safidin'ny olona satria efa nomen'Andriamanitra safidy moa tsika, akato ve sa tsy akato azy, hitoetra ve sa tsy hitoetra ao aminy, ry hava-malala izay tsy maintsy indrindra ho tandremantsika ary dia izao eo nantsoin'Andriamanitra tsika mba hanompo azy. Dia manana ny fomba fijeriny io Andriamanitra io, dia izy tsy mijery ny ivelany fa mijery ny ao anatin'ny fo. Mahay mampiasa ny olona rehetra koa Andriamanitra mba hanompo azy. Hitantsika fa kirosy nge vao mofinainantsika omaly eo amin'ny Isaia 5:7 na dia atao hoe tsy jiosy azy izy dia fidian'Andriamanitra mba fiasana mahomby azy, mba hamerina indray ny fireneny Israely ho amin'ny famonjena, mba hitaona zany vahoakan'izany, hamonjy zany vahoakan'izany tamin'ny firenena Babilôniana. Hain'Andriamanitra anie zany fa ny zava-dehibe dia zao mila manaiky tsika, mila mankatoa tsika fa omen'Andriamanitra safiditsika amin'izany fanompoana azy. Araroty ary ry havana ny asan'ny fanahy masina izay omen'Andriamanitra tsika fa zany tsy herintsika ny olombelona zany. Fa rehefa manaiky ianao mba ho fiasana eo am-pelantanany dia hain'Andriamanitra mamonjy anao. Ary izay nidirantsika eo amin'ny fizarana faharoa ny olona ary rehefa manaiky ny fijerin'Andriamanitra dia manahoana moa? Ka ny olona rehefa manaiky ny fijerin'Andriamanitra dia indreto ny zavatra mitranga eo aminy. Voalohany dia mankatoa amin'ny finoana izy zany ny fijerin'Andriamanitra. Mankatoa amin'ny finoana ny fijerin'Andriamanitra. Raha jerentsika Samuel ny voalaza voalohany teto, nalahelo izy hoe inona ny ataony ahoana hozy izy Saoly zao, nalahelo ny Saoly izy kanefa koa dia natahotra ny olona izy hoe ahoana nataony lolona, ahoana nataony lolona sy ireo manam-pahefana hoe misy mpanjaka vaovao ahositra. Fa izao rehefa miteny Andriamanitra dia mankatoa ny fijerin'Andriamanitra izy dia nanaiky izany tamin'ny finoana ka dia nandeha izy ry havana, nandeha izy andeha hanositra diloilo any Davida. Ary ny zavatra hita eto dia izao Andriamanitra mihitsy ny tena aminy mandehana dia tao amin'ny tanàna Jese Betlehemita hoe hanao fanatitra ndao andeha manao fanatitra tsika. Fa rehefa tonga any dia atao amin'izay le fanosorana. Zay le mankatoa ny baikon'Andriamanitra. Ary ny faharoa dia mifaly koa faly amin'izany satria mino. Ny olona mantsy rehefa manana ny fanahy masina izay dia manana fifaliana mandrakariva satria mitoetra ao anaty izany fanahy masina izany ka tsy tahotra na alahelo na matikena maso na fitiavam-boninahitra na fireharehana no anaovana ny asan'Andriamanitra fa tena fifaliana satria Andriamanitra mifidy, Andriamanitra no miantso hanatanteraka zany fanompoana izany ary dia mahafaly zany. Ny mino anie mampifaly, ny mino dia mampifaly. Fa rehefa tsy mino anao dia tsy manana fifaliana, mety hitebiteby lava koa aza. Fa ny manaraka dia izao hoe ny olona manaiky ny fijerin'Andriamanitra koa dia manana fitondran-tena mendrika izy. Manana fitondran-tena mendrika izy. Raha hijery ohatra anankiray tsika amin'ny soratra masina ao amin'ny Petera 1:7 dia raha miresaka momba ny mpivady Petera dia milaza izy fa ny vehivavy endry zany dia madio ny fitondran-tenany amin'ny fatahorana ary dia toetra miafina ho am-po zany, tsy mety loha dia fa namalemy sady miadana izay soa indrindra eo mason'Andriamanitra. Dia ny 9 ka hatramin'ny 7 amin'izany Petera 1:7 zany no misy an'izany. Dia milaza zany ry havana fa ny leo am-po tena zava-dehibe, tsy zavatra rendrarendra ety ivelany fotsiny hoe tsara tareha firandranam-bolo moa lazaina eto, miravaka sy ny sisa, reny le akoso-bolamena raha hoarina amin'ny vehivavy kanefa ny ao am-po tsy mitoetra tsara amin'Andriamanitra, tsy manana an'Andriamanitra koa azy dia lasa akoso-bolamena,
mamiratra jerena ny vehivavy toy izany. Ny fa ny fitondratena mendrika zany a dia ny ananana n'ilay fo toetra miafina zay ananana ao anaty eo a miaraka n'ilay finoana sy fahatokinan'Andriamanitra. Ny manaraka dia zao ry havana, ny olona manaiky ny fijerin'Andriamanitra koa dia mitahiry a ny finoany a ny fanahy masina. Ny finoana koa ry havana dia haitsika ny mitahiry zany a no ny asan'ny fanahy masina zany. Rehefa natao batisa isika dia teo ny fotoana voalohany izay nanombohany zany hoe fiainana ara-panahintsika ao amin'Andriamanitra zany ka nandraisantsika ny fanahy masina. Ary dia kolokoloina sy ho tezaina izany amin'ny alalan'ireo ray aman-dreny izay mitaizantsika mba hanana zany fiainam-panahy zany. Na ao an-trano dia tohizana miseho lelady a, tohizana amin'ny fahatanorana ny fanompoana ny tompo a, dia kolokoloina zany a le fanahy masina izay nomena ary dia mitombo an-trano zany a ka tonga olona miorona tsara ao anatin'izany finoana izany tsika. Fa ny olona manaiky ny fanahy masina koa dia mitoetra trany mba ho vavy olombelon'ny tompo a eo amin'izay fiainany rehetra. Tsy hoe mialaala ho azy le fanahy masina io a, fa rehefa mitena mitoetra tsika zany a eo amin'ny fanarahana ny tompo a dia tsy miala ao amintsika ry havana ny fanahy masina. Mampatsiaro antsika fa tia Davidy teo amin'ny Salamy 120 ny 120 dia mivavaka izy hoe aza manary ahy Andriamanitra na manala ny asan'ny fanahy masina amiko. Rehefa nanody Davida dia nanao zany vavaka zany izy. Ka le fanahy masina izay mitoetra ao anaty a dia azo atao tsara ny mangataka mandrakariva amin'Andriamanitra mba hitoerany zany a ao anatintsika. Ary dia miambina mandrakariva koa tsika mba tsy ho azon'ilay ratsy a na ho resin'ilay ratsy a eo amin'izay fiainantsika rehetra. Ry hava-malalo, hianatra mandrakariva ary tsika eo amin'ny fiainantsika e. Ka halala fa io Andriamanitra tompontsika io a dia manana ny fijeriny izy a dia mijery ao anatin'ny fo izy. Ain'Andriamanitra ny mamonjy ny olona ry havana. Andeha ary mba hipolotra ao anatintsika ao ny tahetam-pamonjena, ny taheta fiovoahana amin'izao taona vaovao zao e, mba hanao ny marina sy hanao ny tsara dia hanompo an'Andriamanitra. Ny taheta mba hanana ny fiainana mandrakizay dia hitan'Andriamanitra anie zany hoe tena maniry zany tsika. Ary dia hoy izy ny heriko dia tanterahana amin'ny fahalemena. Izay ilay Andriamanitra fitiavana izay miasa mba ho mpamonjy antsika eo amin'ny fiainantsika rehetra. Tompony hampaherentsika ary eo amin'izany fahalalana tsara fa an'Andriamanitra izany a, ary hitarika antsika koa mba haneo an'Andriamanitra isan'andro isan'andro Jesosy Kristy eo amin'ny fiainantsika. Mahereza ry havana. Dia ho an'Andriamanitra reneny voninahitra. Amen. Andeha hivavaka isika. Misaotra anao sahay Jehovah Tompo noho izany teny izay nampianarinao anay androany izany indray. Ianao tokoa dia tsy mijery anay ivelany fa mandinika ny fosiny fo. Ary ny rinay Tompo dia ny mba hitafidy eo masonao anie izahay fa ny fitiavanao no mialoha ny fitiavanay. Dia atehirizony izany fona izany mba homendrika eo anatrehanao mandrakariva ka ahity sy hanompo anao amin'ny zoto ary oloharano mamy adio anay ary koa ho fifaliana ho an'izay manodidina anay. Ho feno ny fahamasinanao. Ahita fitio masonao anie izahay ka na dia kely sy pitika aza toa zazabody ihany dia mba ho isan'ireo izay voafidinao mandrakizay hanana anjara amin'ny fanomponanao. Mba ny fanahinao masina ka tsy hiala amin'ny lalanao ary tsy handika ny lalànao. Iray safidy aminao tokoa izahay ka ahiankatoa ho feno fifaliana mandrakariva. Eny ahitahiry ny finoana izay efa nomenao anay ihany koa dia ho vavolombelonao eo amin'izao tontolo izao. Mivavaka izahay ny hiahinao amin'ny fiainana tsirairay avy
fantatrao tompony aminay ny fahorianay, ny aretinay, ny etaetanay, na zaza izahay na tanora na antitra dia manana anjara aminao avokoa. Ho avangivo isan-tokantrano izahay tompo, ampitoero amin'ny fiadananao. Mipetraka ifindrapelan-tananao ny fiarahamoninay izay tandindondoza noho ny rivotry ny fandrosoana ankehitriny. Ampijoroy hatrany ihany koa tompo ny fiangonanao mba ho fahavolombelonao. Amin'ity anio ity dia iroso amin'ny fanompom-pivavahana indray. Ireo fiangonanao tsirairay avy dia hamasiny tompo izany mba homendrika eo anatrehanao. Mivavaka izahay ho andreo mpitondranay mba ho fenonao fahendrena, ahay ampanjaka ihany koa ny fahamarinanao eny eo amin'ny asa izay tanterahany, eo amin'ny fampandrosoana ny firenenay. Koa vao mitsidika ity taona vaovao ity, tsy mbola hainay izay ho avoaka ny ampitso, saingy matoa kosa izahay fa ianao, raha ianao no ekenay ho mpitarika anay dia aneo ny maha-Andriamanitra anao ianao hampandresy anay. Tsy anay ary izahay tompo, na ny amin'ny hoaninay na izay hosotronay na izay tafifinay na ny fahasalamanay, eny tompo izay rehetra mahasoa anay dia tofozinay ao aminao avokoa izany. Izany vavaka izany ary dia apetraka ifeny ampelantananao ary tononay miaraka amin'ilay vavaka nampianarinao anay manao hoe: Rainay eo izay any an-danitra, ho amasinina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao ary atao any sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Omeo anay io ny anana sahaza ao anay ary mamelà ny elokay tahaka namelanay izay meloka taminay. Aza mitondra anay amin'ny fakapanay, fa manafahanay amin'ilay ratsy, fa anao fanjakana sy ny hery ary voninahitra mandrakizay. Amen. Misaotra ny tompo isika raha afaka nanaraka ny mofinaina indray tamin'ity alahady maraina ity. Irinirina Frederika no nitarika anao tamin'ny vavaka sy izao fotoanan'io izao. Ny mpitandrina Baolimiaran'Oro Olga Silvera kosa no nitondra ny tenin'Andriamanitra. Dia mirary tontolo andro ho antsika ary mandehana amin'ny fahatokiana ny tompo, fa izy efa nitsotra anao antsika, fa ho arontsika tokoa izy ary ataony fonenantsika ny avo indrindra. Dia tsy hisy loza anjoanao na aretina anakaiky ny lainao, fa izy andidiny anjelany aminao mba hiaro anao eny amin'izay rehetra alehanao. Iny an-tanany hitondrany anao fandrao ho tafitohina ny vato ny tongotrao. Ny liona masika sy ny vipera ho diavinao, ny liona tanora sy ny menarana ho hitsahinao. Satria izao ndraiky etan'ny fitiavany ho Jehovah dia hamonjy anao aho, hanandratra anao amin'ny avo aho satria mahalala ny anarako izy. Hiantso ahy izy dia hamaly azy aho, eny ho eo aminy aho raha ory izy. Hamonjy sy hanome voninahitra azy aho, hovokisako fahaelavelona izy ary asehoko azy ny famonjeko. Dia ho an'Andriamanitra irery any voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Sanaka ary ny Fanahy Masina. Ny mofinaina anio atolotry ny FJKM Ambohijanaka Karafitiavana.